Misaotra be dia be an Jesosy sika. Misaotra tompoka. Ry havana malala ao amin'ny tompo a. Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao a volana farany amin'ity taon'ity fandraisana androany amin'ity volan'ity. Volana Desambra ahatsiarovatsika indrindra. Ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa zaza miteraka ho anareo a. Zaza lahy nomena anareo ary ny fanapahana eo antsorony. Ny anarany atao hoe mahagaga. Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andria amin'ny fiadanana. Ka izay andria amin'ny fiadanana izay efa mitondra ny fiadanana ho anao eto izy. Efa niandry anao eto izy. Lay Andriamanitra mahagaga mbola vonona ianao fahagagana tsy tahisa ho anao izy. Izy efa tia anao hatramin'izay. Ianao koa matotoingeto tia azy ianao. Androany ho tafaray eto indray ianao sy ny Andriamanitra ao. Ny tisy ny manina androany ndeha hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Voninahitra ny an'Andriamanitra rery ihany. Haleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ampitombona aminareo mandrakariva ny hery havana. Fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mbola hanohy fisaorana an'Andriamanitra isika. Ny volana Desambra dia volana fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Volana fanomezan'Andriamanitra nomeny ny zanany lahy tokana. Ka rehefa omeny atsika ve ny zanany, tsy omeny atsika miaraka amin'ny maimaimpona koa ny zavatra rehetra. Miomany ianao handray zavatra amin'i Jesosy. Nefa tsarovy mahafinaritra kokoa manome zavatra olona mahay misaotra. Andehantsika hanohy amin'ny fisaorana an'Andriamanitra sy fanomezana. Salamo 100 ny vakitsika ao aorianan'izay ny hira 720 amin'ny firana protestanta. Ny feonay rehetra zao dia entinay mideranao ry andriana anarinay satria fantatray fatianao. Salamo 100 ny vakitsika alohan'ny hira 720. Rehefa hitantsika dia rahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miopitra manompoan Jehova amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby fahamarinany. Amen. Ny feonay rehetra zao dia entinay mideranao. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra.
ny Andriamanitra tsara, Andriamanitra masina, Andriamanitra fitiavana. Ianao ihany na vita amin'ny fiainanay, nandritra izay taona lasa rehetra izay, ianao mbola nikarakaranay. Ary ianao koa androany tsy namelanay ho varim-bariana tany, nentinao izay tongeto indray ho asoavinao, izarazaranao mombanao, misotranao izay Andriamanitra, izay mbola salama sy matanjaka toy izao no nindra fonao zany. Misotranao izay mbola nahatsiaro andeha hivavaka indray androany, hanasina ny Andriamanitra izay, ny Andriamanitra tsara, tongeto izay miankohoka aminao, miondrika ambany ty ambany ao anatrehanao, fa nahatramin'ny rivotra iainanay azy, izay heverinay noho ny amin'ny zavatra rehetra tsy voatanisanay, no ianao zany, hatramin'ny kely indrindra, ka hatramin'ny lehibe indrindra mitranga amin'ny fiainanay, noho ny amin'ny fitahinao. Anio izay tsy te heritreritra na mbola misy aran'ny olana amin'ny fiainanay, fa tongeto izay te hankalazanao izay, te hanome voninahitra ny anaranao izay, ka na dia tsy tahaka amin'ny fomba andreo any an-danitra, mitalakotrokotroka kara re Jesosy aho, raisy fa tena vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ianareo to. Eny havana ifarana ny taona ninona moa ty? Ery ny tenin'Andriamanitra, ny teny tsotra fotsiny Andriamanitra, zavatra lehibe ny ao ambadika izay, mbola manakambara amintsika izy androany, entiny amin'ny alalan'ny mpanompon'ny pasteur Tody. Dia tsika mbola hitsangana indray hitsena ny tenin'Andriamanitra, ka ataontsika ny hira firana fanampiny, ny teninao Jehova ray mahery, izay nomenao anay, dia teny tsara sady mampahery, ka mampifaly ny fonay. Araka hitsangantsika anao izay izay. Manarika amin'ity toerana ity ianao, araka ny teninao hoe amin'izay toerana rehetra ampatsiarovana ny anarako, eo no anatonako anareo ary eo no hitahiko anareo. Miandrandra fitahiana ny vahoakanao Andriamanitra, miandrandra fiadanana, satria andrian'ny fiadanana ianao, koa te mitenena Jesosy fa miainy ny mpanomponao. Misaotra Tompo. Amen. Dia ampitomboina amin'ny fikaneriavana ny fahasoavana mpiadanan'ilay Jesosy Kristy, Tompo mpamonjy atsika. Ny tenin'Andriamanitra hifampaherezana, hieritreretana, ary andinitsika tena ka hitondrana atsika amin'ny fibebahana, dia teny anankiroa, ny anankiray ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoapolo, Mpanjaka faharoa toko faharoapolo, ary ny anankiray kosa dia ny ao amin'ny Lioka toko faha-20. Mpanjaka faharoa toko faharoapolo, pejy 320 sy 300. Mpanjaka faharoa toko faharoapolo, pejy 320 sy 300, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ary ny faharoa dia ny Lioka toko faha-20, ny andininy faha-20,
sy ny andininy hatramin'ny efatra amby efapolo, andininy telo farany na amin'ny Luka toko fahasimy ambin'ny folo ary andininy telo voalohany ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoapolo. Rehefa hitantsika dia irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe: izao nolazain'i Jehova, aro ny konanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova hoe: Jehova, enganeka ho tsarovanao ny nandianako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masinao, dia nitomany mafy dia mafy izy. Luka toko fahasivy ambin'ny folo, andininy faharaiky amby efapolo hatramin'ny andininy fahaefatra amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ny andro ity azy izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao zany. Fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovitany manodidina anao, dia nemotra anao izy ka hanidy anao manodidina ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba ny zanaka ao anatinao, ka tsy havelana isy vato mifanongoy aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro famanginanao na manginanao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana, araka ny nambaran'ny mpitarika teo dia androany araka ny voalazan'ny mpitarika teo dia androany no alahady fandraisana farany amin'ity taona ity. Raha nazoto ny vavaka itsika dia alahady faharoa amby dimapolo androany. I farany zany taona zany, taona nampitondrantsika ny loha hevitra hoe taona ny herin'Andriamanitra, zany hoe taona nampianarana atsika, nitadiavantsika ahoana ny ataoko amin'ny fitondrantenako, amin'ny fanamasinantenako, mba hiasa ho amiko Andriamanitra ary ampiseho ny heriny izay tena heriny mahagaga izy. Nandeha tamin'izany tsika, ary rehefa tafaverina eto satria farana ny taona dia mamisavisa Andriamanitra nanahoana tamiko izany heriny tenin'Andriamanitra zany. Anisany nandray vokatsoa tamin'izany ve sa anisan'ny olona mpitazana fotsiny, mpitazana ny olona nandray ny fahasoavana noho ny fampiarany an'izany heriny tenin'Andriamanitra izany. Mpitazana fotsiny fa tsy mba nandray ny tenin'Andriamanitra. Riavana, raha tamin'ny toy ianao ka nandray tombotsoa tamin'izany heriny tenin'Andriamanitra zany, dia mitovy any Ezekia mpaminany ianao. Ezekia mpanjaka izay voasoratra teo, Ezekia mpanjaka rehefa nilazain'Andriamanitra taminy fa tsy maintsy maty ianao, lazao ny ankonanao. Mitodika nakany amin'ny rindrina izy dia nivavaka nanao hoe: Jehova, enganeka ho tsarovana ny nandianako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masinao, dia nitomany mafy dia mafy izy. Ny fahafatesana tsy maintsy tonga na oviana na oviana, ary eto amin'ity toerana ity ny mpanjaka Ezekia dia nampitondraina n'izany teny zany. Fa ny mahafinaritra tsy nitodika tany amin'Andriamanitra izy hoe: Andriamanitra, masitrano Andriamanitra, mba vonjeo amin'izao fahoriana mahazo azo ao, satria narary mafy dia mafy izy. Fa ny teniny dia hoe: Jehova,
engany ka hotsarovanao nandianako teo aminao, teo anatra ianao tamin'ny fahamarinana, tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo amasinao. Dia nitomany izy. Riavana, raha tsarovany zany Ezekely mpanjaka izany dia nirainy izay mpanjaka Ahaza dia nanompo sampy, nanohy ny fanaon'ny mpanjaka rehetra teo aloha. Efa nikantona ny fiangonan'i Jerosalema, tsy nisy mpaminany tsony tamin'izany, tsy nisy fanampam-pivavahana natao tsony tamin'izany, fa efa miparitaka na ny mpisorona na ny mpivavaka, ary ny zanak'Israely rehetra niodina tamin'i Jehova, ary nahita faitana teo anatrehan'Andriamanitra noho ny amin'izany fiodonana zany. Ary efa maty ny rainy vao 20 taona fotsiny izy, dia ny zavatra nataony voalohany raha vao tafakatra teo amin'ny fitondrana izy, teo ny raha vany daholy izay rehetra fanimpom-pivavahana mikasika ny fanimpom-sampy rehetra, ary dia natsangany ray ny fivavahana ho an'i Jehova any amin'ny isan-tokantrano, any amin'ny toerana rehetra aventsonana zany, ary dia narodany ny toerana rehetra avo izay misy an'ny tsangam-bato sampy, izay misy an'ny asera, izay misy an'ny altara fanaterana fanatitra ho an'ny Andriamanitra tsy izy. Ary dia nojinjainy zany Ezekely zany daholy ny ala rehetra izay ala andianan'olona anaovan'ny fanatitra ho fanim-potsampy, nasainy diovina, nasainy namboarina ny tempoly tao a Jerosalema, fa efa nararaka ozy izy ny soratra masina, efa nararaka hatramin'ny varavarana, efa tsy nisy inona intsony. Nalaminy ny fanimpom-pivavahana rehetra, napetrany tamin'ny toerana ny mpisorona izay mpikarakara ny fanatitra rehetra samihafa, naveriny tahaka ny fanaon'ny mpanjaka Solomona fahiny tamin'ny tokanana ny tempolin'i Jehova izany. Ary sambany teo amin'ny tantarany ny verina nankalaza ny Pasika indray ny Jiosy, fa efa tsy nisy tony zany nandritra ny taonjato maro, satria efa niodina tamin'i Jehova izy. Ary dia fifaliana be ho an'ny mpanjaka Ezekely nankalaza ny Pasika niaraka tamin'ny vahoakany, vokatra izay dia nahery izy tamin'ny ady rehetra nataony tamin'ny fahavalo. Nahery izy tao amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra, satria nandeha teo anatrehany Jehova izy tamin'ny fahamarinana, teo anatrehany Jehova. Izay zavatra rehetra nataony dia teo anoloany Jehova, ary nandeha tamin'izany tamin'ny folony rehetra izy, ary nanao izay tsara eo amason'i Jehova. Tsy hoe izay tsara teo amason'i Jehova, fa amin'izao fotoana efa farariny faran'izay farariny izao, mbola mitodika any amin'Andriamanitra ihany izy. Ahatsiarovy izay nandianako nanao tsara eo amasinao. Riavana, zanon'olona nandray fahasoavana ny amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra, fa ianao kosa nanahoana. Fa nisy asa lehibe nataon'izany mpanompon'Andriamanitra zany, ary raisiny zany dia izao, nanao izay rehetra fahamarinana izy mba hiverina ny olona, mba hivavaka amin'Andriamanitra, fa amin'izay toerana tsy misy fivavahana amin'Andriamanitra, amin'izay toerana misy fisarahana amin'Andriamanitra, tsy maintsy tafiditra ao amin'ny divoly, ary tsy maintsy fanakorontanana sy fanapotehana izay mitranga aminy. Fa izy kosa tsarovy Andriamanitra, fa manatenanao noho ny amin'ny herin'ny teninao fa hiaraka aminao ka mba tsarovy valiny. Namela heloko Andriamanitra, nanasitrana azy Andriamanitra, ary nampombo indray ny taona fahavelomany ho 20 taona amin'izao fotoana nahavelomany izao. Zany ndiavana ny olona nandray anjara amin'izany ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy nandray anjara kosa ianao, fa le mpitazana fotsiny, dia mitodika aminao Jesosy ny miteny aminao ato amin'ny Lioka 7:20, raha nanakaitra ny Jerosalema izy, nahita ny Jerosalema ery apity ery, Jerosalema izay fen'ny voninahiny, Jerosalema izay fen'ny arena rehetra, Jerosalema izay anaovan'ny olona fanimpom-pivavahana amin'ny endriny ety avelany fotsiny, fa ny fony sy ny sainy fanahy tsy misy tafaraka amin'ny Jehova. Jerosalema izay fen'ny corruption zany izy, ao anatin'ny trano fivavahana mbola misy fanakalozana vola, mbola misy varotra, misy zavatra isan-karazany. I Jerosalema izay tsy nandray an' Jesosy Kristy Tompo sy ny teniny, raha vao nitodika tany Jesosy dia zao ny teniny hoe, raha mba nahafantatra mantsy ianao
na dia amin'ity andro ity azy izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina amin'ny masinao zany. Tomany anie Jesosy. Ranomaso roa eto. Ezekely tomany. Na tsiaro ny soa nataony teo anatreh'Andriamanitra ka andeha izy mba tsarovo zany. An-dranomaso. Fa eto kosa Jesosy mitomany anao ry havana. Mitomany mijery any Jerusalema, mijery any tanànatsika, mijery any momba atsika rehetra. Tomany Jesosy. Raha mba mahafantatra mantsy ianao. Na amin'ity andro androany ity ihany azy. Izay momba ny fiadana. Dika ny teny Hebreo amin'io dia hoe izay azahoanao ny fiadanana. Fa ankehitriny miafina amin'ny masinao zany. Miafina amin'ny masinao. Fa nitomany Jesosy fa nilaza izy. Fa hisy fahafatesana koa hiandry ianao. Hisy faharavana koa an'ity Jerusalema lehibe ity. Ho potika ho monsamontsany hatramin'ny taranaka hozy izay aloky ny kibonao. Tsy misy vaniny zany. Ho valiny tsy nahafantaranao na manginanao androany. Am' Jesosy miakatra ho Jerusalema. Androany ry havana. Zany tenin'ny Tompo zany mipita amintsika. Inona ny nataonao, inona ny nataontsika. Nandritran'izay hepona rehetra angarangidiny zay. Le Jerusalema. Marefona ny tenin'Andriamanitra. Mandeha tonga amin'ny vavaka isan'andro eto. Fa ny anatin'ny fony fiatsaram-belatsia. Any anatin'ny fony feno voninahitra. Any anatin'ny fony mampiseho ny velany fotsiny. Mba hitan'ny olona. Fa izany zao. Tomany Jesosy. Tomany Jesosy. Satria fantany fahorinany zay tsy misy minina azo atao intsony. Fa rehefa mandravy izy. Dia ravy izy. Ary fahafatesana no anatin'izany. Ary amin'ny Jesosy hoe Jerusalema. Ny fiangonana ane zany. Ny tempoliny ane zany. Dia tsy dio ny masinao. Jesosy io. Manahoana ny fiangonantsika. Manahoana ny FPVM misy atsika. Manahoana ny mpitarika atsika. Manahoana ny ray aman-dreny rehetra samy hafa mandray anjara ao anatin'izany fiangonana zany. Manahoana ny mpivavaka ao anatiny. Tomany Jesosy. Satria hitany fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ao. Ary ankehitriny ao anatin'ny fiangonana na fiangonan'inona misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ao. Tsy hita tsony izay mampiavaka. Manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo. Fa samy mifangaro ao daholo. Fa Jesosy ane mahita anao hoe mandinika anao isan'andro san'andro izy. Ao anatin'ny fiangonana misy risoriso. Misy tsy fitiavana tsony na fankahalana ny fahamarinana. Na ho an'izay rehetra mba mijoro amin'ny fahamarinana. Injehany zany, aratsiny zany, tantaraina amin'ny olona rehetra zany. Atao izay mampiala azy ao anatin'ny fiangonana ary. Rehefa miala reny, misy olona marary any, misy olona misofrira any, hoy teny frantsay amin'ilay azontsika ny dikan'izany. Mitaray noho ny amin'ny zavatra mitranga amin'ny manodidina azy. Manjaka ao anatin'ny fiangonana ny fitiavana vola. Ary zany fitiavana vola zany nidiran'i Jesosy tao Jerusalema voalohany rindra. Nanakorotany any fiangonana. Nanakaravasiny an'izay olona rehetra tao. Nanaparan'i Jesosy ny fahatezerany ray manontolo tsy takatra ny sainy zany. Zany ao anatin'ny fiangonantsika ry havana. Mba samy andiny tenitsika. Efa misy olona professionnel amin'ny fangalaram-boly, amin'ny fangalaran-drakitra, amin'ny fangalarana zavatra isan-karazany. Efa sarotra tenenina. Efa tsy miaino. Tahaka ny Jerusalema tsy miaino an'izay fampianarana nataon'i Jesosy. Fa ny azy ihany ny azy. Misy olona manodikodim-bola any amin'ny faritra samihafa ambony ao anatin'ny fiangonana. Sarotra be ny miteny an'izany. Satria raha-piangonana zany. Fa milaza aminao androany fa Jesosy mahita anao. Ary Jesosy mitomany mafy androany, mitomany mafy. Raha mba nahafantatra mantsy ianao androany, ny amin'ny momba ny fiadanana, ny amin'ity andro ity. Fa tsy fantatrao zany. Ka hanozona anao hanapotika anao sy ny taranaka ao ho manty ny tsy nahafantaranao, ny namanginanao androany. Mahery angamba ny teniko.
Angambozonareo hoe pastera dodiko tsy fafirina izay inona, tsy ianao rery ny tory an'izany teto angambozony sasany, fa manala ny didiko ariary. Akaiky ny tompo. Ao anatin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny vola satria tsy misaraka izany. Rehefa mpangala-bola ianao tsy maintsy mpandainga. Tsy maintsy mpandainga. Ara-pandainga anao, tsy ahitan'i Jesosy mandrakariva. Tsy misaraka ao anatin'ny fiangonana, na any amin'ny fiangonana hafa samihafa any, ny fijangajangana. Tena misy zany. Marara ny fotsika mahita an'izany, mitoditodikitsika mahita an'izany, ny sasany mandeha mandositra miala amin'ny fiangonana. Fijoroana vavolombelona ve zany sa tsy fijoroana vavolombelona? Mety lava ny fotoana hiditra amin'izany, tsy hiditra amin'izany, mampandiny tena fotsiny aho. Fa n'iza mijangajanga koa tsy maintsy mpandainga. Amin'ity fiangonana ity, mba hananana vola, mba hananana voninahitra, reoko zany tantarain'ny olona amiko ao, satria angamba vahiny dia tantaraina amiko daholo mety tsy marina, kanefa rehefa nandinika atotra ny marina ihany. Fa misy zanaka mampijangajanga ny ray aman-dreniny mba hananana vola. Fa misy ray aman-dreny mampijangajanga ny zanany mba hananana vola. Fa tsy hita intsony izay fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ry havana. Mitomany ho azy Jesosy androany. Fa milaza aminao aho, mandiny tena ny voninahitra manaraka an'izany. Atao ankila-po ny tenin'Andriamanitra. Makina amin'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mba hiainana, fa tsisy hiainana izany. Be tsara vialatsy hozy Jesosy tamin'ny fahasesompanora-dalàna. Ianareo tsy miditra ny tranon'Andriamanitra ary ny olona tsy ivelanareo hiditra ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Lozanareo fandravanareo izany ny miandry antsika. Raha ohatra ka tsy mampiasa amin'ny famindrapon'Andriamanitra isika mandainga. Atao antora-paran'ny tezy fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Mba hasivo tenin'Andriamanitra ny zavatra ataontsika io hitan'ny olona fa mivavaka tika. Iza moa tsy manao an'izany ry havana. Fa amintsika no hitodiko androany mba eritreretintsika lalina. Voasoratra any an-danitra, voasoratra any an-danitra zao toroteniko zao androany. Fefa nampahafantariko taminareo ny marina sy ny hitsiny ato amin'ity fiangonana ity, amin'ny fiangonana rehetra samihafa. Ny fanalambaraka tsy tian'Andriamanitra zany. Ny fitsarana tahaka ny fanaon'izao tontolo zao tsy tian'Andriamanitra zany. Fa ny tian'Andriamanitra dia itsika mivavaka isanandro, itsika fiangonana isanandro, mivavaka, manao fifadikanina ao anatin'ny fitiavana sy ny famindrapo sy ny famelan-keloka ho amin'izay olona rehetra nanao an'izany na iza. Fa izay nanao kosa ankehitriny, mandidy azy Andriamanitra mba hibebaka izy, fa raha tsy izany loza ny hafaran'izany. Havana, amaranako azy. Tantara anankiray efa mahazatra. Petera moa amin'ny fiangonana hafa dia atao hoe araka ny teny Jesosy hoe omeko anao ny lakileny ny fiainana mandrakizay, lakileny lanitra. Dia tonga ny fotoana dia fifaran'izao tontolo izao. Tonga Petera anity ny varavarana izy. Ary efa anity ny varavaran'ny paradisa izy. Jerevany kely, efa tandrozotra, efa tafiditra daholo ny mpino rehetra, izay mpanaraka an' Jesosy rehetra, efa tafiditra ao anatin'ny paradisa daholo. Ary efa tena andeha anidy izy, dia gaga izy mahita an'i Jesosy eo avelan'ny vavahadin'ny lanitra. Tompoko, o Petera, fa inona ny ataonao eto? Tena mahaly azy Jesosy hoe, mbola miandry an'ireo Jodasy aho, miandry an'i Jodasy aho. Tsika riavana Jodasy daholo aho, izay manamary tena fa tsy Jodasy, efa voahidy any amin'ny elon'ny fanahany amin'izao fotoana zao. Zao fotoana zao efa voahidy any amin'ny elon'ny fanahy. Na iza manamary tena ao, fa Jesosy mbola miandry anao, mbola miandry anao, mbola miandry antsika mpangalatra, mbola miandry antsika mpijangajanga, mbola miandry antsika mpamono vady, mbola miandry antsika mpanao risoriso, mbola miandry antsika mpamitaka, misy mifamosavy azy anatin'ny fiangonana. Aroarona zavatra samihafa ny tenin'Andriamanitra, aroarona zavatra samihafa ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo, ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo izay sotontsika androany. Laza aminareo aho, fa tsy azo afangarona inona na inona ny rahan'i Jesosy, tsy azo asiana sira zany, tsy azo asiana siramamy zany, tsy azo asiana dite kely zany, tsy azo asiana rano inona ao anatin'izany, tsy rahan'i Jesosy ny anaran'izany.
ary jesosy ve anaiky anao hoe ny rano tamponao zavatra ohatran'izany, ity ny famelan-keloko izay ataoko anareo nefa tamponareo zavatra izy. Raha isotro dite anao na asinosira anao amasinon-drano hoe jesosy ity rano mangatsika na mafanana sikosira ty mba ataio ty avitan'izay ilana azy. Fa aza atao hoe ty rano jesosy ty asiko an'ity sira ty de miady amin'ny atsy mpanao mpisambo zany. Miala tsiny, miala fondro, androany a. Raha tia hanaraka ny tompo ianao, mahaiza manavaka ny zavatsoa amin'ny zavatra-dratsy. Ary tady dio fa eto androany a, tomany Jesosy. Mitomany Jesosy. Tena mitomany Jesosy hoay e. Ohatry fiangonanao. Raha mba nafantatra mantsy ianao amin'ny andro androany. Momba ny fiadanana. Androany raha mandray an'izany tsika ka mafantatra ianao. Valindray Jesosy. Afaka ny ranomasiny, afaka ny sentim-pony, afaka izay rehetra tao anatiny. Fa efa nanova ny fiainana izao tontolo izao izy ho an'izay mino azy. Mba hanana ny fiainana mandrakizay ary amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo izay ataontsika androany. Izany no anavoa izay ny Jesosy antsika indray. Raha mety ianao mandondonao ambaravarany fonao izy, voy ny fonao, sakafo midanadana, lazao aminy daholo ny faratsianao rehetra, ninninna araky ny voatantarako tao. Fa Jerosalema tiany Jesosy diovina ahitra. Amen. Andeha hitodika atsika ho amin'Andriamanitra. Ataovy ao an-tsainao zany Jesosy mitomany noho ny aminao androany. Ny firana fa 4:5 354 androany iverenantsika mitompo indray. Ny mpamonjy anie mbola mitady fihavanana aminao e. Raha mitomany anie izy mbola tia ny vitany zao tontolo zao fa tia izy fitiavana na nitomany Jesosy. Mitady fihavanana aminao, izy no manampitamby anatonanao zao, so manjary fantatsananao, ny fifonana aminao, so dia tsy fantatra ao androany ny famaniny Jesosy Kristy tompo anao. Ka ny mety mihavana amin'ny mpamonjy. Andininy faharoa misangantsika dia ny misy hafanana. Raha mangoraka ny fonao eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra zany fa mpanompo ihany azy hava. Totra ny tenin'ny tompo, raha mangoraka ny fonao, manatona ny mpamonjy, so dia mangatsika indray. Zao ny andro famonjeraka vonjeo so noninao ry mpanota miverena izao ankehitriny izao. Sia
Jesosy io toa hitanay ao anatin'ny fonay sy ny finoanay. Ianao lay mitomany, ianao lay mitomany mikikika migogogogo. Raha mba nahafantatra mantsy ianao ny amin'ny andro androany amin'ny fiadanana izay amangiko anao androany. Jesosy miala nenina aminay ianao, miala nenina amin'ny vahoaka ianao hifarana nety taona ity Jesosy. Ary hifarana koa ny fiainanay, mety ora-pitso, mety afaka herintaona, roa taona, 10 taona fandalovana izao tontolo izao Jesosy io. Androany mba tsy handalo fotsiny eto amin'ity toerana ity ianao Jesosy. Ianao mitsy ny teny hoe indro ankehitriny ny andro famonjena, indro ankehitriny ny andro fakasitrahana, aza manamafy ny fonao ianao Jesosy. Ndreto izay Jesosy mitondra ny fonay, ny lotonay, ny fahotanay. Tena fantatray izany Jesosy, fantatray izany. Hitodika aminao ny mpanomponao, amboraka aminao mangingina Jesosy, izay rehetra nataony tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, araka izany teninao izany, anaovany voady vaovao ndray Jesosy, angina ianao andreny fivavahany mpanomponao, hififonany aminao. Misaotra Jesosy, andranomasoko no mbola andraisanao azy, aminanao vaovao androany indray Jesosy. Mamina ny mpanomponao ianao satria miverina amin'ny lalana vaovao izy Jesosy. Ary ianao ilay Andriamanitra ty, ilay Andriamanitra fitiavana, ilay tsy mba mizatavan'olona, ilay miteny hoe tsy tonga avy antsy no marina fa ny mpanota mba hibebaka izy. Ndreto Jesosy izay mpanota rehetra eto amin'ity fiangonana ity izany natongavana eto, satria mpanota izahay. Efa nifonana taminao izany asan'ny devoly sy ny satana rehetra ty anatinay izany Jesosy. Nifonana taminao izany. Izay rehetra fitantaranay koa ary fa tsy mba mananatra koa izay, fa mampiely ny zavatra misy eo anatin'ny fiangonana. Sitraponao ane izany Jesosy. Hifonana aminao koa izany manomboka androany Jesosy. Ka ajoro izay, hivavaka izay, hifadianina izay, amin'izay olona fantatra fa manao an'izany, izay fantatra fa mampihemotra ny fiangonana rehetra, ary mba ho tsarovana androany Jesosy. Fa na iza mampihemotra na dia ny ray amin'ireo madinik'ireo ihany aza Jesosy ka tafotohan'ireo, ho ianao hoe tsara amin'ny rano tonana vato lehibe mivoziny ka atsipy any anaty rano izy, alao izy maty Jesosy. Mafy zany vavaka zany, fa ny fonay Jesosy no entinay aminao, mba omeo fanetretena koa izay, ame fomay mamela eloko izay Jesosy. Andeha anaraka ny sitraponao izay, anamasina ny tenanay vaovao indray izay, anamasina ny asanay vaovao indray izay, anamasina ny fanomponay vaovao indray izay, araka ny nanetsonao anay tsirairay avy Jesosy. Ary raha tonga ny farany taona iona aminao, andray ny teny vaovao avy aminao indray, mba ho sazay Jesosy. Raha tonga ny fandraisana fanasan'ny Tompo rehefa avy eo, ho sazay Jesosy, iona aminao, satria efa nidiovinao, efa nanadio an'izay rehetra tsy nety taty anatinay. Izany ny tena finoanay, satria efa nentina tao amin'ny azy fijaliana ny loto sy ny fahotanay Jesosy. Maty teo anao, dia nidina tany ny fiainatsika, nanapotipotika ny asan'ny devoly sy ny satana, ary tafatsanga Jesosy. Ary mbola milaza aminay androany hoe izay mbola tsy hitany maso, na ren'ny sofina, na miditra tampon'ny olona, na inona efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy, dia reto mpanomponao reto Jesosy. Amin'izao farany taona izao, manana fifaliana ianao, satria tanteraka ny teninao manao hoe raha io, tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako reto rehetra izay nomenao ary eto, ahita ny voninahitra izay ninarako niarahako ny nanana taminao hatry ny ela. Tanteraka ny fifalianay Jesosy, izay tahaka nirany mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy izany natokana tokotsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, teraka Maria Virjina, lijala napako Ponto Pilato,
ngona tamin'ny azo fijaliana nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nijangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo akovan'Andriamanitra avy amin'ny vinitsazy velona sy ny maty min'ny fanahy masina aho fiangonana masina merina izao tontolo izao ny fiangonana masina azy ny famelan-keloka ny fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra riavana hoe raha hiverina amiko ianao dia ho raisiko indray ary raha manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako vaovao indray. Efa lasa ny zavatra taloha tonga vaovao ireo amin'ny teny frantsay dia hoe vous êtes devenus de nouvelles créatures. Raha biby tsonjo ny hoe taloha ankehitriny ianao efa lolo vaovao indray. Raha ninana azo fotaka ianao taloha satria biby tsonjo ankehitriny ianao eny amin'ny lanitra ny mandeha mihinana ny voninkazo sy ny mamy rehetra izany ny ataon'i Jesosy aminao. Androany ary hitodika amin'ilay Jesosy tsika izay efa tonga ety amin'izao tontolo izao ankalazaina manomboka amin'izao volana desambra izao eo amintsika izy ira fa 70 iza moa izazakely eo Betlehema ankalazain'ny anjeny misasak'alina izy io no tsy zanak'Andriamanitra ve? Io ny tena mpanjaka voatendry, io ny tena mahery, io ny tena endry zanak'Andriamanitra. Obio fa efa nanafaka atsika izy, efa nanavao atsika izy hitera azy tsika iza moa izazakely andinin'ny voalohany ihany ny ataontsika. Iza moa io zazakely ao Betlehema ankalazainy ante eliny sasakaline panjaka voatendry sady mahery no hery zanak'Andriamanitsika karobizy fady zanak'Andriamanitsika karobizy voninahitra ny eo an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mba ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petrakantsika riavana filazana maika ny fiara 1180 TBB 1180 TBB dia mba akisaka famibahana ny lalan'olona manjary miteny ratsy itsika izy ary efa tafotohany zany olona zany nefa ianao mivavaka eto tsy mamela ny eloko ao Andriamanitra tadidio zany fa tafotohany noho ny amin'ny ataontsika kristianina izy misaotra tompoko. dia mirabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao andro alahady maraina amin'ny fitora izao. Dia rehetra indray ny nahazo ny aniversera nandritry ny herinandro dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izy reto: Andriamatoa sy Ramatoa isany, andriany menjanahary ilay tia any Kanada 3 taona, Rakotondrasoa ny voary tamin'ny 7 Novambra. Razafy mamonjy Anika Marisy tamin'ny mangataka hira hono izy hoe aizany misy anao Jesosy. Ravelo Manatsoa Louis de Gonzague sy Andriana Arvelo Totsoa aniverserana mariazy mangataka vavaka. Andriany Irina Mity Miriam
Andrianjato Jean Jacques Injaka tamin'ny 20 Novambra. Rasoanjanahary Martina 720 taona angataka vavaka. Rakotorso Nicoleta tamin'ny 3 Décembre. Razaire manana Rufine 3 Décembre. Rakotondramanana Noelson tamin'ny 4 Décembre 20 taona. Andrianary Jauna sitraky niaina Tolojanahary mangataka fahendrena fahanala baccalauréat. Razafy Arso Liliana Patricia tamin'ny 1 Décembre. Ravelo Manatso Taina Arivony tamin'ny 28 Décembre. Razafy Mamonjy Niaina Fitsikina tamin'ny 7 taona. Rafany Mezatso Feno Rojo 17 taona. Ramarikoto Miotso 7 taona. Randrianarso Jean Cri sy razana Maefa Joséphine 20 taona amin'ny mariazy tamin'ny 4 Décembre. Pasteur Voahirana tamin'ny 3 Décembre. Niantso Fandresena 3 Décembre. Tsiky Finaritra 4 Décembre. Razanatra Sobakoly 30 Novembre. Andrianary Manana Noro Malala 25 Novembre. Rafany Mezatso Nary Malala Ravakiniaina sy Randrianary Manana Noro Malala tamin'ny 27 Novembre anniversaire-na mariazy. Andria Mahasory Anala Santy 20 Novembre. Ra Samuelina Tovy Maefa sy Ra David San Clarisse 20 taona amin'ny mariazy mangataka vavaka ho amin'ny fivelomana sy ny tokantrano. Rasoa Noelina Alphonse sy Rasoa Zanatoandro Bertine 12 taona amin'ny mariazy tamin'ny 28 Novembre. Andriany Irina Rosa Bosaiko tsara 4 Décembre mangataka vavaka. Ravelo Jauna Fidèle Lalao 13 taona tamin'ny 4 Décembre. Andria Manoiny Irina Niaro Soa Fifaliana tamin'ny 28 Novembre. Dia izay ary zareo 10 mianadahy mianaka dia izay no isany dia tahin'i Jesosy daholo ianareo ny cadeau d'anniversaire tsara indrindra omena Andriamanitra anareo salamy 20 ny andininy fahavalo. Salamy 20 ny andininy fahavalo. Sika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy mba ho cadeau andro zareo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalakalehanao, hitsinjo anao amin'ny masoko ka hanolontsainanao aho. Amen. Tsangantsika rehetra hivavaka ho azy ireo. Ry Jesosy Kristy velona avy any Nazareto, misaotranao be dia be izay. Fa ny tombon'andro menao anay anie dia fanomezana ho anay daholo izany. Maro ny olona Jesosy efa lasa nody tany aminao fa izay mbola velona eny an-trapam-monjely satria mbola misy ilana ny tsirairay avy dia mbola taona mbola velona izy. Mbola misy zazakely ato mbola misy tanora ato misy olona efa olona lehibe 70 taona ato dia hitanao daholo ny riny sy izay rehetra zahaviny aminao Jesosy fa ny fifaliana androany dia natratra ny anniversaire. Dia reto koa ny tamin'ny fotoana amin'ny mariazy rehetra. Jereo ny tokantrano rehetra Jesosy hoy izy ny fiteny malagasy hoe izay maharitra hatramin'ny farany any no vonjeny dia taio izany tokantrano izany Jesosy mba tsy haniry olona fa izy kosa Jesosy haniry ianao amin'ny androm-piainany rehetra. Jereo fivelomany, jereo fahasalamany, aza vela herikerika izy fa ataovy matoky fa ianao nefa tia azy. Tia anay hatramin'ny voalohany ianao Jesosy izay tia anao nefa miovaova amin'ny fitiavana ianao fa ny ianao kosa tena tsy miova omaly izay ny ary mandrakizay. Dia maro koa ny tsy nanoratra Jesosy hitanao daholo ny antony tahinao daholo na nanoratra na tsy nanoratra. Fiangonana rehetra koa Jesosy aza atao diso anjarany amin'ny cadeau d'anniversaire io mba ho toloranao saina tokoa izay ho ampianarinao amin'izay lalakalehanay mba ho voninahitry ny naranao amin'ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Pedrakitsika rehetra.
dia miarabantsika rehetra revana tratran'izao fandraisana fanasan'ny tompo farany am'ty taona ity iteny aminareo vetivety amin'ny anaran'i Jesosy Dada. Mba jerenareo kely ny bokin'ny Jakoba, epistily ho an'ny Jakoba toko faefatra. Zany Jakoba zany any amin'ny pejy 232 testamenta vaovao pejy 230 farana ny taona Jakoba toko faefatra. Raha isika ny andininy faharoa sy ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Mila ianareo nefa tsy manana ihany, mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany, mifanditra sy miady ianareo, tsy manana ianareo satria tsy mangataka, dia mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Farana ny taona ry havana, ny angatahan'ny Tompo amintsika dia zao angina volana Desambra rehetra dia mba angina, mba tsy eritreretinao hoe izahay Jesosy dia mba nila vavaka taminao foana nandritra ny herintaona, nefa dia tsy mbola manana ihany. Namono sy mitsiriritra mihitsy ary zahay nefa tsy mahazo ihany, mifanditra sy miady ianareo, tsy manana ianareo satria tsy mangataka, dia mangataka indray ianareo nefa diso fangataka, mba tsy hanome tsiny an'Andriamanitra hoe vavaka teto foana nandritra ny 250 herinandro ohatrany tsy namaly any Tompo. Misy fotoana anginana Tompo azafady, izay ny teny soratra masina, misy fotoana anginana. Ao tsika izao samy mieritreritra araka ny teny sy ny toriteny teo, misy fotoana anginana. Avalao Andriamanitra hiasa, tsy vao manokom-bary akory ianao, ampiretina ny afo, asiana rano, rakofana, isaka ny 2 minitra ianao dia sokafanao foana, ary tsy masaka zany vary zany. Isaka ny 2 minitra ianao, elabe zany afo zany, za efa nao sokafana foana, tsy mety zany. Ny tenin'ny Tompo dia zao, aza terena anaraka ny sitraponao, fa leo izy asa mangina hanamboatranao ty volana Desambra ity. Zay ary samy matsiaro dolo tsika rehetrarehetra fanatitra ho an'i Jehova izao. Ao ny rakitra voalohany sy ny rakitra faharoa, ary eo amin'ny procession ahafantaratsika mihitsy hoe tena miandry a Jesosy tamin'ny zavatra vitako rehetra. Tadadio fa raha bajanga nge mpanoty zany, fa niasa mihitsy izy nanao ny asan'Andriamanitra, nisaina ho fahamarinana zany, ka dia asan'Andriamanitra nampanovina anao ataovy. Sotra to zay mambe mpifaliana no ankasitrahana indrindra.
fandraisana farany amin'ny taona 2024 ity ary manona ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Dia toy izao indray any raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Misy filazana tonga ity amin'izay tompon'ny fiara numéro 5382 teo io mba hanakisaka izany. Mampatsiahivana isika fa nivaky tenintsika io alahady 4 Desambra dia arak'izay hita ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 520. Avy amin'ny brandicona filazana ho antsika eto amin'ny fiangonana ren'ny Tanànandrano fandaminana vaovao. Raisinay brandicona ho adidiny mampita amintsika ny gazety an-tsoratra sy ambava dia samy mampahafantatra ny fitombon'ny trangaretana Covid-19 indrindra eto amin'ny faritra Analamanga. Ny ministera ny fampianarana dia efa nampilaza tamin'ny taletsekoly ny famerenana ny fampiarana ny hetsika sakana elanelana 2 metatra sy ny fanaovan'ny mpianatra arovava orina any amin'ny efitrano fianarana ary ny fanosorana sel hydroalcoolique amin'ny tanana eo ampidirana ny faritry ny sekoly. Noho isika maro dia maro amin'ny efitra fanompo-pivavahana riana ambany riana voalohany ka hatramin'ny riana faefatra dia entanina isika mpiara-mivavaka sampana mivory katekomenina mianatra ny mpiandro sy mpiomana mianatra mba hametraka ny arovava orina manomboka eo am-bavahady. Izany dia ho fiarovantsika tena sy ny mpiara-mivavaka indrindra ny ray aman-dreny lehibe izay mipetraka eto amin'ny foibe FPVM. Filazana avy amin'ny firaisan'ny sampana ampandrana Taninanandrano na ny FSAT. Fifaliana ho anay firaisan'ny sampana eto amin'ny fitandremana FPVM Taninanandrano ny manasa antsika mpiara-mivavaka ho tonga hanatrika ny fotoam-pakalazana ny fahateran'ny mpamonjy toy izao ny fandaharam-potoanany amin'izany ny sabotsy 10 Desambra 2024 fanokafana manomboka amin'ny 2 ratolakandro, ny alahady 12 Desambra Afafi, alatsinainy 12 Desambra Katezo, talata 13 Desambra Gaetam, alarbi 14 Desambra Fefy, alakamisy 15 Desambra STKVM, ny zoma 19 Desambra SL4, sabotsy 17 Desambra Lampe, alahady 12 Desambra Saha, alatsinainy 17 Desambra Vondrom-pampianatra, ny talata 20 Desambra Tabita Nehemia, ny alarbi 12 Desambra Katesat, alakamisy 12 Desambra Fanatena zoma 13 Desambra MIM, sabotsy 14 Desambra CFF ary ny alahady 15 Desambra dia azo Noely. Dia mankasitraka tompoko. Avy amin'ny brandicona ihany fampahafantarana avy amin'ny brandicona Taninanandrano voninahitra ho anay no mampahafantatra ny mpianakavy finoana foibe FPVM ny fanateram-bokatra 2022 amin'ny fikambanana dekona famaranana ny fanateram-bokatra eto amin'ny foibe FPVM ny alatsinainy 5 Desambra amin'ny 5:00 ao amin'ny RDC fiaraha-mivavaka fanokafana ny herinandrom-bokatra ary anasana ny BFRT ny brandicona ary ny dekona sy ny loholona rehetra eto amin'ny foibe ny alakamisy 4 Desambra amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny RDC fianarana soratra masina mifantoka amin'ny loha hevitra hoe tokantrano kristianina manompo an'Andriamanitra. Ny alahady 12 Desambra tontolo andro dia fanateram-bokatra ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny filazana avy amin'ny mpiasa-piangonana ilazana isika rehetra mpianakavy finoana fa misy ny opération classe izay ho tanterahan'ny mpiasa-piangonana eto Taninanandrano araka ny efa mahazatra isaky ny volana Desambra hakatoky ny krismasy tahaka izao. Ray alina ariary ny fandraisana anjara amin'izany ary efa azo vidiana eny amin'ireo mpiasa-piangonana rehetra eto Taninanandrano na ihany koa ao amin'ny bron fiangonana Madame Saoly na bron fifoazana ao amin'ny pasteur Eric na ao amin'ny fandraisam-bola amin'ny pasteur Marcelin Madame Lalatine. Ny fizarana ny kilasy dia ny alakamisy 12 Desambra sy ny 13 Desambra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro fa tsy foana tsy akory ny fikelezana ireo aina ao amin'ny tompo ko satria efa vita ny fitatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny fiomanana ny procession isika. dia samy mampirisika antsika rehetra mba noho ny adidy tsirairay avy fifarana ny taona aoka tsisy trosa ho hitan'Andriamanitra eo amin'izay adidy tokony ataonao sotra tompoko. Nisy nangataka natao hoe aizany misy anao Jesosy ary zay takiko teo hatramin'ny voalohany hoe aoka mba hisy fotoana fahanginana amin'izay zao Desambra zao nangataka Jesosy fa tsy nahazo sahiran-tsaina
fa tsy ny lamina miandra ny fahatongavan'ny Kristy tsika io fotoan'ny fahanginana fiandrasana azy sotra tompoko tsy fangatahana ho azy ao fa fotoana fahanginana amin'izay toantsika nira hoe aza ny misy anao Jesosy tena mangetaeta anao ny foko Jesosy tsangatsika rehetra Erotaon'izay nangataka misotranao fa be dehibe ny nahazo tia anay ianao ary ny aino anay ianao fa mbola maro be kosa Jesosy ohatra mitonga tanapolo mody na ny vavaka na ny fiderananao niandry de niandry de niandry nanginy ianao mangataka mba hiasa amin'izay ianao araka ny teninao fa tsy tianao mihitsy raha teriterena ianao fa avelanay-nao hiasa amin'ity iray volanay ity de mba hanatero izay Jesosy zay tokony ho any manolotra fanatitra anao zay rehefa avy eo amin'ny fona rehetrarehetra mangataka famondram-po aminao aho ho aminay rehetra sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any aleluia masina 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 Jehova tompony maro enika vonin-tany rehetra petraka isika ry dia mandroso ny procession inareo vehivavy azadiny ny poketra anareo iangaviana isika mandritra ny procession mba tsy hisy hivoaka ary iangaviana koa ny diakona mba hanakatona ny varavarana rehetra any amin'ny rihana rehetra any mandritra izany fotoana izany dia toy izao kosa indray ireo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano masina Andriamatoa Rakoto San Joseph, Ramatora Solonirina Mialy Vola andaniny, Andriamatoa Taba Alphonse, Ramatora Bodimanga Emily Georgette ankilany, dia faly manasanareo hanatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany, Ratovindray ny Joseph Tora sy Andria Tsilavina Romantika, izay atao ny sabotsy 10 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora maraina.
Andriamatora Kotondrabe Fidèle, Ramatora Antamalala Paulette andaniny, Andriamatora Andrenatoandro Nirina Heriliva, Ramatora Zafinirina Volahanta, Andriamatora Andrenatoandro Rina Antoine, Ramatora Solo Lucie ankilany, dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany, ny zafiny Randria amin'ny Tantso Toky Asombola Lucien sy Randriana Antoandro Ony Parantsa Fatima, izay ataony sabotsy 10 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora. Andriamatora Biala Samuel, Ramatora Zafindraso Justine, Andriamatora Mbelson Andry, Ramatora Volonirina Rosalie andaniny, Andriamatora Valson Edmond, Ramatora Saoby Lalaranjaliva ankilany, dia faly manasanareo anotrana amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny, ny zanany, santatry ny aina tsy lavina Antony, sy Ravalsoa Ranjahasimanana Arso, izay ho totosaina ny sabotsy 10 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora. Andriamatora Benasolo René Mivady andaniny, Madame Veuve Pistori Arso Romaine, Madame Veuve Ravelo Arso Pistori Nadia ankilany, dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny, ny zanany Rabenasolo Tsiry Entso sy Ravelo Arso Rotsitina Gabriela, izay atao ny sabotsy 10 Desambra ao amin'ny espace naturel Tanambao Ambatondralambo PK 19 amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Zavitsalama Jérôme, Ramatora Zanatsoa Louisette Volonirina andaniny, Andriamatora Kotondrasoa Sitraka Armanga Jean Dominique, Ramatora Andria Mihaja Sitraky ny aina Tsarondro ny Erana ankilany, dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany Razavitsalama Livanirina Jona Francis sy Andria Mihaja Soa Finaritra Nambinina, izay atao ny sabotsy 10 Desambra amin'ny 10 ora maraina any amin'ny Écart Trinité Masina Mangasoa. Andriamatora Zavitsalama Jérôme, Ramatora Zanatsoa Louisette, lefa teo ihany kay Andriamatora Velonarivo Maurice Mivady, Andriamatora Gilbert Couto Julien, Ramatora Antamalala Raoul Niaina Volatina Félicie andaniny, Andriamatora Zafindrabe Liva Arson, Ramatora Naivson Lydia Antry Niaina ankilany, dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny, ny zanany Rakoto Malala Volakanto Thierry sy Rasoa Anirindraibe Fifaliantsoa Olivia, izay atao ny sabotsy 17 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 6 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy mamety amin'ny fanamasinana ireo fanambadianareo, dia aoka izy ampandreny Ray aman-dreny mpitandrina. Marihana fa ireo fanamasinana fanambadiana izay ho totosaina amin'ny herinandro ambony ihany no novakiana tamintsika teo no ny amaronin'ireo filazana izay tonga eto am-pelantanana. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo ny fodin'ny ava-malalanay ny zo Aldera Andria Mandimbisoa, dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny raha ary malala Janine, ny zanany ny Ravozambe ny fianakaviana manontolo, ny nofony dia efa niala tao an-tranony Mahabo Andoharano Fotsy ny alarobia lasa teo ary nalevina tao amin'ny fasan-drazany ao Mahatsinjo Ambohimanga. Raha lay tsy hoarana Désiré dia nodimandro teo amin'ny faha 7 taonany ny talata fa 27 Novambra teo. Hoy ny vadiny Ravolonirina Bertine, ny zanany, ny zafiny, ny Prêtre-po aminy izay soloitenany Rakotonaivo Andriany Menjanahary Mivady sy ny zanaka manjafany. Promotion fiasan'Andriamanitra sy feon'ny lanitra décorna groupe 3 ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao amin'ny tranony tao Mangamila ny alarobia 3 Novambra teo ary napetraka tao amin'ny fasan-drazany ao Mangamila ihany. Rakoto Arsoa Albert dia natsony ray ody any aminy ny talata fa 27 Novambra rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ravoniary Manana Jeannette, ny zanany, ny zafiny, ny raita-po aminy izay soloitenany Hélène promotion hery vaovao, Julienne promotion Tsilavo, Samuel promotion mpanavitra fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao an-tranony tao Avaradoa ny zoma 2 Desambra teo ary napetraka tany amin'ny fasan-drazany tany Ankofiky. Raha samy manana anjara fanilo dia natsony ray ody any aminy ny sabotsy 3 Desambra rehefa nivahiny 5 volana teto an-tany. Hoy ny rainy raha samy manana Gilbert, ny reniny raha Farasoa Angèle, ny raita-po aminy fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao am-pandranandrefana ny alatsinainy 5 Desambra amin'ny ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny Fiangonana FPVM Tananandrano mialohan'ny ametrahana azy any amin'ny fasan-drazany any Akarobato.
Andriamanitra ny fampiononana ane anome fiononana feno andreo fianakaviana tramanjo ireo. Toy izao indray fararakitra voaray tamin'ity androandroany ity amin'ny anaran'ny tompoko vavy Rasoary Lala Voahirana ray alina ariary na 50 000 francs, amin'ny anaran'ny tompoko Lara Kotoary Soa Albert zato sy 10 arivo ariary na 25 500 francs. Ireto kosa indray ny voady voaray tao amin'ny Bron Pasteur Marcelin nandritra n'iny herinandro lasa teo iny. Faly miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana, miarahabantsika ihany koa nahatratra izao 20 taona nijoroan'ny FPVM izao. Ho fandraisana anjara dia manolotra izao ireto fitandremana ireto. Avy amin'ny FPVM Argenteuil, vola 2040 € mitsinjara toy izao: 1670 € ho an'ny tafo, 340 € ho an'ny mpitandrina ny ambanivohitra sahirana, 30 € ho an'ny dabilio. Avy amin'ny FPVM Belgique, 350 € ho an'ny tafo, FPVM Allemagne 240 € ho an'ny tafo, FPVM Strasbourg 300 € ho an'ny tafo. Ny fitambarany dia 2950 € na 63 425 000 FMG na 12 685 000 ariary. Tao Pasteur Marcelin no anaterana ny vola ao Antananarivo dia mirary soa indrindra hoy Pasteur Zaki. Dia toy izay indray ireo raharaha voaray dia tao amin'ny fiangonantsika ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity andro alahady andro fandraisana farany amin'ny ity taona 2024 ity indray. Tonga eo amin'ny fotoana ny amakina ny voady masina isika izahana fitina ihany vakina amin'ny anaran'i Jesosy. 10 000 francs ho an'ny dadarandrena atoandro, 20 000 francs ho an'ny 4e étage, 20 000 francs ho an'ny mpitandrina ambanivohitra. Raha mpisaorana misaotranao zay Jesosy tamin'ny fitahinao dia mbola apetraka am-pelantananao ihany koa ny hoavy manolotra vola 207 000 ariary, 50 000 ariary, dada RGJ 37 000 ariary, sahirana ny fiangonana 120 000 ariary, 4e étage. Saotra Jesosy fa feno valambempolo taona androany Jesosy no ny famindraponao raha nisy napalahelo anao dia ifonako izany mangataka tombonandro lava avy aminao zay manolotra vola 20 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny dada RGJ 10 000 ariary, 10 000 ariary ho an'ny tsy voasoratra ato, total 20 000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ray zanaka ary fanamasina. Indro Jesosy malala ny ampahafolon'ny karama volana novambra 200 000 ariary, 100 000 ariary anampina ny 4e étage, 100 000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra. Misaotra Jesosy Kristy fa mbola tena tsapako fa ty ayanao, misaotra anao fa mbola noraisinao hatrany na dia zao aza vao tapa-kevitra anao piomana ho mpiandry mamindrafo amiko Jesosy vola 25 000 ariary, plafond 4e étage, ampahafolo-karena vola 15 000 ariary. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitahina famindraponao tolotra ao anay fa na dia tsy mendrika raha dia toloranao fahasoavana mangataka aminao mba hanampianao toloranao saina vola 10 000 ariary ho an'ny dada RGJ, ampahafolo-karena voalo-karena 20 000 ariary. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy fa mbola afaka nanao ny ampahafolony indray ny mpanomponao mangataka aminao Jesosy mahita vola amin'ny amoahana ny tahina any amin'ny hopitaly fa tena tsy manam-bola mihitsy zahay manolotra vola 10 000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindraponao ny so rehetra izay nomenao anay dia mbola apetraka aminao ny fiainanay rehetra. Misaotra Jesosy fahafolo-karena 40 000 ariary ampahany tamin'izay nomenao anay atolotra ho an'ny 4e étage, vola ho an'ny dada RGJ 5 000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitindranao sy ny fitiavanao ny ankonanay. Ity misy vola fanaty-pisaorana 25 000 ariary. Misaotra Jesosy. Ity Jesosy ny ampahafolony nomenao fanaty-pisaorana atolotranao 15 000 ariary, tsisy soratra 30 000 ariary, tsisy soratra 45 000 ariary, tsisy soratra 2000 ariary. Voady masina fona aminao Jesosy raha izao vao manefa ny vadiko aminao tamin'ny fitahina fahasoavana izay narotsako taminay menakavy. Indro misy vola kely ampahan'ny karamako tamin'ity volan'iny atolotra anaovana ny tranonao mangataka vavaka mba ho salama tsara lalandava izay efa mianaka vola 5 000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra Jesosy fa tianay tokoa ianao ary tena mamaly vavaka satria na dia teo aza ny ratra tamin'ny lohan'ny tojo dia nataonao tsy misy fiantraikany tamin'ny fahasalamana izany. Arovy hatrany tojo dia mba arovy tantany mandrakariva Jésus. Tsy misy soratra 10 000 ariary no fefalasany amin'ny dada 2000 ariary,
5 000 ariary atolotra pasteur Marcelin. Jesosy malala misaotra anao zahay fa tratran'ity fandraisana farany 2022 ty na dia nandalo ady sarotra azy mangataka aminao Jesosy malala tanterao amiko ny fanasitrana mahagaga avy aminao. Vola 2 ariary atolotra ho an'ny 4e étage mba etam-bavaka dada fa tsy salama ny lamosiko. Vadimasina misaotra betaka Jesosy zoko malala fa teraka somatsara ny zanako na dia natao ary ao ny zazakely izay mbola ao amin'ny kovezy ka maheritr'anjaka ny reniny sy ny zazakely mba hivoaka azo fahasalamana. Manotra vola 10 000 ariary 3 000 ariary ho an'ny dada RCC 5 000 ariary plafond 2 000 ariary mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy ny fitiavanao famindraponao nahatratra izao volana desambra izao. Iny Jesosy ny ampahan'ny karamako volana novambra 35 000 ariary ka 10 000 ariary dada RCC 25 000 ariary ho an'ny pasteur ambanivohitra. Misaotra Jesosy tamin'ny natratraranay ny faha7 taona mariazinay apetraka ampelantananao ny fiainanay mba mba fahasoavanao mandrakariva voninahitra anao rery any 40 000 ariary ka ny 20 000 ariary dada RCC 20 000 ariary 20 000 ariary mpitandrina any amin'ny faritra 130 000 ariary ny plafond 4e étage. Alahady 4 décembre mpafolo karena 100 000 ariary anaovana ny 4e étage. Misaotra anao Jesosy no nahatratrarako ny tsingeritaona naterahako sy ny mbola nanomezanao ahy asa dia mangataka vavaka mba ambinina amin'izay rehetra tao 10 000 ariary. Amen. Jehovah ositranao dia hositrana. Iny Jesosy ny ampahafolony tamin'izay nomenao tanterao Jesosy ny fandriako vonjeo avoty aho fa mafy loatra ny adiko manotra vola 10 500 ariary 4e étage. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao fitantananao fiainanay ty ny ampahafolony tamin'ny varotra izay nataonao raisy Jesosy fa vokatry ny fonay mangataka fahasalamana Jesosy ny hanomezanao zanaka ho anay amin'izay 50 000 ariary. Misaotra Jesosy. Raha misaorana misaotra Jesosy fa nomenao tombon'andro iray aho ka nahatratra ny andro naterahako iny apetrako aminao no aviko rehetra sy ny ankonako. Amen. Vola 20 000 ariary plafond 4e étage. Raha misaorana misaotra Jesosy no ny fahasoavanao fitahina arotsakao aminay iny Jesosy vola kely sombony tamin'izay nomenao 20 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Ezaka 4e étage 10 000 ariary fafolo karena 20 000 ariary ka 10 000 ariary plafond 4e étage 5 000 ariary mpitandrina ambanivohitra 5 000 ariary mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy tamin'ny nanosoranao ao mpiady mahery meo a Jesosy le fanafahendrena fanahinao masina tanterana ny asanao anao mandrakizay manolotra vola 20 000 ariary dada RCC. Fanaty mpisaorana misaotra Jesosy fa mbola nomenao tombon'andro mpahavelomana indray izao natratrarako tsingeritaonako anio 4 décembre izao. Iny Jesosy misy vola kely anaovana ny asanao 3 000 ariary sony mbonikazo. Amen. Misaotra anao Jesosy fa tsy maty fo amanaina tamin'ny accident teo ambony camion izay nahazo anay rola. Amen. Mangataka hira aza manadino ahy ripiain'ny vavaka manolotra vola 10 000 ariary 4e étage. Apafolo RCC 60 000 ariary pasteur Fanatenana 30 000 ariary pasteur Florentine any Andakana 60 000 ariary Toby Ambohidanerana mahantra amin'ny fiangonana 29 000 ariary. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy.
Mitondra ny azo vita